Ny faritany Antsiranana teo aloha dia anisan'ny faritra notoanan'ny fitondran'ny Hery Rajaonarimampianina manokana mba hanatsarana ny toe-piainana sy ny fiainan'ny mponina andavanandro ka ametraka ny Antsiranana ho tanàna filamatra maha-te-honina na ho an'ny mponina na ho an'ny vahiny. Izany no nametrahana foto-drafitr'asa mamaly ny filan'ny mponina ka isan'izany ny lalana. Tamin'ny taona 724 dia lalana mirefy 10 kilometatra no nasiam-panamboarana tao an-tampon-tanàna. Tamin'ny taona 924 no nanamboarany fanjakana ny lalana ao amin'ny fokontany Tanambao tamin'ny lalany tetikasa Pic 2 vatsiny ny banky iraisam-pirenena. Sotranao zay président fa vitanao tanànanay tsara, lalana tsara, touriste mahem-baro, zay tsy ala amin'ny numéro 12. Resina vitagna lalana vaovao ty dia mandeha tsara zay mivarotrinay eto. Ke misaotranao zay président Hery fa hifidy anao numéro 12. Ravoravo amin'ny fahavitany lalana ty tonga tombotsoanay tonga bajajinay tsy robadrobaka misaotranao monsieur le président ke numéro 12 fononay. Koa teo zay miaigny tamin'ny godra mijaly zanakanay mandeha l'école. Fa amin'izao ty bye godra misaotranao président Hery fa zay mifidy anao numéro 12. Anisan'ny vendodrana ny fitondrana ihany koa ny resaka fahasalamana, indrindra ny fanatsarana sy fitsaboana ny mponina. Izany no nanolorana ny tanàna Antsiranana ivitoerana fanomezan-dra tamin'ny taona 2012. Tafiditra tao anatin'ny tetikasa manohana ny ady amin'ny arety mifindra ny Kenny Bad tamin'ny taona 2020 ary vatsian'ny tahirim-bolany OPEP ho an'ny fampandrosoana eran-tany vola 40 miliary ariary izany. Misy fitaovana ary fomba sy olona manana fahaiza-manao manokana iarovana ny fanomezan-dra amin'ny ivitoerana io. Ankoatr'izany, eo anilan'ny hôpitaly miaramila dia nanorenana ivitoerana ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, misy efitra lehibe, efitra fiterahana roa, misy fandriana folo ho an'ny avy teraka, efitra fandidiana ary efitra roa ho an'ny fitantanan-draharaha sy ny mpampivelona. Io ivitoerana io dia tsy mialonjafy na ho an'ny miaramila na ho an'ny sividy. Merci aminao président Hery amin'ny fikarakaranao reny sy zaza amin'ny fahasalamana. Zay mifidy anao président numéro 12 Hery. Ny hôpitaly Tanambao kosa dia nahazo milina mpanome herinaratra izay hamatsy herinaratra ny hôpitaly indrindra ny fitaovana elektronika sy ny scanner vaovao izay vao napetraka. Misaotra anao monsieur le président tamin'ny fitaovam-pahasalamana dia nalefanao taminay taty fa nasitrana kasomantsara. Misaotra anao monsieur le président fa za tsy miala aminao numéro 12 isaka ny farany. Ny fatradiana indrindra ny tanàna Antsiranana dia toerana mahasarika mpizahatany. Izany no antony nanomezan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny talim-patry ny fizahantany birao vaovao, birao izay manamorona ny lalana mihazo ny seranam-piaramidy ny Arachara. Natao izany satria fanohitry ny fampandrosoana iny faritry iny ny fizahantany.